Ny zavatra natomboka ela tonga de farano hatseto lony rapy hatramin'izao tsy mifangaro amin'ny fiainana eto an-tany lesy de misy ambony ambany de misy commercial fa leonay ambany tany ary misy afisevanana hatseto lony ny oro mbola tsy avandreo manana ny laifa mivadibadika any tanko boribory fa tetiavy lesiny tsara de zay ratsy de sory mila miady amin'ny fiainana fa io tsy mivasivasy zay manao ny tsy mety de tsy maintsy hoe voasasy zay fetsy any lasy mila mikaroka ny sainy la rehefa te ho tafy fa mafy zao ny fiainana de aza varindrina de rehefa mandeha de sy masian'ny awarina fa so misy mavo fa za efa niteny fa nareo masy diso varina mijeriny ao aloha sy meritseritsy abeloatra an'ireo zavatra taloha mba tsinjovy any no avy fa ambola fiainana tsy fantatsy sao de efa miomana fa io mbola kamatatsy fiainanao tsy ny fitaratsy mampiseho ny tenanao ihany fiainanao tsy ny kafe mangidy rehefa tsy siramamy ary ny fiainanao tsy ny nofo mety ho tsara mety ho ratsy fa ny fiainako lesy de penasy taratasy akafizo ny fiainana fa io zavatra mandalo ataovy zay mahafinaritra vela hoany ny fahavalo tsy mba tiako lesy ny fiainako raha misy manakatsakana amin'ny zavatra tiako sy mba iriko de misy manakana foana am'izay rehetra safitiako nandalo ny angapana tsy nisy fiafarany de penasy tasitarana noratako an'izany satria zay mba hananako anaty rapigasy ny oskol de lazain'ny olona hoe olona fa hafa tsy mitovy am'zareo de lazainy fa tsy ho tafy lazainy fa izy mihitsy angamba mandatsy mbola misy ny andro farany lesoan'ireo tsy mahafantatsy de anisy vohiny tena misy kainy lahatsy ny anahy efa safidy mihitsy ny anao rapisiga satria io ny azahoako mamy amin'ny fiainana de io mahafinaritra anahy de mba ataoko ohatry zany lesy be kitana rehefa mandatsaka hipo ho faranako am'izay ary ny tontolon'le fiainana efela ihany zany no mivahiny teto an-tany de fa tsapako ny gidy sy ny mamy fa ny alahelo ny tena bobaka raha mbola eto an-tany be kitana solo tenany éphémère Big Up King